dia nandritry ny folo taona izy zany chef émetteur tany Majunga dia nakamaroan'ny émetteur hita amin'izao émetteur radio zao izy dao nametraka azy fa ataony elanelany tao na dia autodidacte izy mahay mozika dia tamin'ny taona 476 tamin'izy 3 taona nampianatra Tom CNEM fantatra conservatoire national d'études musicales dia namorona amin'io hoe école de musique ratefy io okady fotsy io izay misy anyrazana amin'izao fotoana izao dia ny tena nampiavaka ny Jean Félicien Ratefy tompoko le feony tsisy nanana feo ohatran'izany Jean Félicien Ratefy zany kasa zay ataony ministre Olimersa ho azy aloha rapiso tsy fantako aloha fa ny olo ohatrany mba mendrika kosa mba amena mampakasitrana le izy fa mampalahelo fa dia ho maty foana zany vao raha malala. Andrasanao amin'ny trano fonena ny atsekady fotsiny nofo mangatsikany ary rapiso no entiny any fasany ny mery mandrosivady. Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Roel. Ah, tu es l'admirateur? Hein? Dia andeha amin'ny YouTube io rehefa vita. Aiza moa le tomobile mandeha? Hein? Tomobile mandeha. Ah, les karaka. Zangan zangan. Karaka Bombatka. Ah, ja. Za mbola andeha andevina. Approuvez-vous. Ah oui. Ah, mais là, je passe ma vie à des affaires.
mahamida fituinaewanatelai supabelunindai ipanemani taraju sannani namuziana numeni fanari ikwe nitumbu Racinyautan kaulinisika Yetsihidi tarifanzakana demanta Racinyautan kaulinisika Yetsihidi tarifanzakana demanta
Là, tu restes là. Voilà. No. Ry Kristiana havana isika mianakavy manatrika etoany eto raha no toerana ametrahantsika ny vatana mangatsika nyity ray aman-drentsika ity na efa ny adidy ama Kristiana azy eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny mpiaramonina ary indrindra eo anivon'ity firenentsika ity ity ray aman-dreny ity koa akambana raha ny foa mampanahantsika hitondra azy ambavaka ametrahantsika ny vatana mangatsikany amin'ity toerana ity amin'ny anarandray sy zanaka sy fanahy masina amen. Aoka sika hivavaka. Jesu Kristy tompo ny nilevenanao atelona no manamasina ny fasany levena izay mino anao koa raha mandevina izay dia vao maika koa manantena ny havanay hitsangako velona voninka hivavaka anay ianao koa ataovy tafandry mpiadanana sy miala sasatra amin'ity fasana ity mpanomponao mandra-pananganao azy hiditra any amin'ny fahazavana fa ianao no fananganana azy fiainana koa rehefa tarafiny ny hazavana endrika ao izy dia hita ny hazavana mandrakizay any an-danitra fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatahana izany dia hotsofintsika rano asiana ny rano voasina raha izany toerana ametrahantsika ny razana izany. Efa natsoin'Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra hody any amin'ny ara ity ray aman-drentsika ity dia apetrakintsika ao amin'ny tany ny nofo mba hiverina amin'izay ny andohany nefa hitsangako velona i Kristy ilay voaloha teraka amin'ny mety maty rehetra ilay manova ny vatantsika mora simba hitovy endrika amin'ny vatany mamirapiratra koa ankeno amin'ny tompo ara-ny havantsika mba horaisiny any amin'ny fiadanana amin'ny fanahany ary ny vatany kosa atsangany ho velona amin'ny andro farany. Ataontsika ny hira any an-danitra any nofonenako any ao no mody raha miala ety.
atao daholo ny andininy voalohany sy ny faharoa miaraka amin'ny fiverenany. Akambanarany foa mampanahy itsika hitondra izao ranom-bavaka izao. I Jesu Kristy tompontsika ny teny hoe izao fananganana sy fenana ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho fanty mandrakizay. Akino amin'ny tompo ara ny havantsika ny ray aman-drentsika izay alevintsika androany. Valekira ataontsika manelanelana ny ranom-bavaka, ampy izahay ry Tompo, atoky ny fitiavanao anay. Atoky ny fitiavanao anay. Ampy izahay ry Tompo, atoky ny fitiavanao anay. Ianao no nitomany an'i Lazara teo am-pasana mba fafany koa ny ranomasinay. Ianao ilay nanangana ny maty ho velona mba atao velona mandrakizay ny havanay. Ampy izahay ry Tompo, atoky ny fitiavanao anay. Ampy izahay. Ianao ilay nanampanantena ny lanitra nilay jiolany valo mba raisany an-danitra ny havanay. Ianao ilay nanasa ny havanay tamin'ny batena sy nanositra azy menaka masina mba halaran'ireo olo-masina olo-pinidy izy. Ianao ilay namahana azy tamin'ny vatanao sy ny rahanao mba ekeo eo amin'ny fanasana amin'ny fanjakanao izy, ary izay mitomany ny havanay mba halao alahelo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ampy izahay ry Tompo, atoky ny
rainay any an-danitra ho amasinina ny any anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay niny aminay isan'andro avy ianao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay aza vela ho azo ny fitaoman-dratsy izay fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Aoko sika hivavaka mianta aminao izay Tompo mba ho famindrapo fa tsy fanamelohana lohasetrinao ny asan'ity mpanomponao nodomandry ity satria niezaka nanaraka ny sitraponao izy ny finoana marina no nampiray azy tamin'ny vahoaka-piny tetatany koa enganeko ny famindraponao no ampiray azy amin'ny anjely any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Amen. Tompo mba omeny fialan-tsasatra mandrakizay raha itiavanay nodomandry ity ary hazavao amin'ny fahazavana mandrakizay izy. Amaranantsika izao fiombonam-bavaka izao dia akintsika ho ampelantanany Masina Maria izao fanaovam-beloma farany ataontsika izao. Mario enoy ny feo. Mario enoy ny feo miantso anao any kotra miafatsy fona ijaly manefa lisazy ny ota Mario fontsere fanay maro yanare areni sayani tukiana ni fana tenana kina minau simisi setisu pamatu kianau. Aoka ny andray fiadanana no famindrapon'Andriamanitra ny fanahin'ny Kristianina efa maty. Ataontsika ny antsa eo anilanao ry Remo Malala izay no anaterantsika azy ao amin'ny toerana mandritra ny hira no ampidirana ny razana. Eo anilanao Remo Malala anilatra izany mitoetra o Maria anilanao rani babakao reni mamitu dikuni mitoetra
sy ny fanahy masina. Rifo masin'i Jesoa mahatoky anao izay. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia mbola ho tohizitsika raha ny antsa. Tiako niaraka aminao Jesoa, naiza naiza hitondranao any. Tiako niaraka aminao Jesoa, naiza hitondranao any. Tiako niaraka aminao Jesoa. Alohan'ny tinenana angamba dia miangavy ianareo zanaka manjafy mba tompoko lasy tompoko vavy raha mijoro eto ny tenako dia mahatsiaro ilay fitenenana manao hoe ny parako ve ozy ny mangidy sa ny langina amberovatro ny mafaitra tsy anefa tompoko lasy tompoko vavy tsy miparaky akory ny mangidy na ny langina amberovatro ny mafaitra fa ny fisarahana tany kosa ny mangidy sy mafaitra satria saraka manaina na izay na tsy izay nefa atahoana moa fa
zay angambo no anjara sy ny lahatra nitondran'Andriamanitra ny tiavana malalatsika ity. Raha mijoro eto ny tenako zay hitondra ny fitenenana teny efa tsara tolotra tamin'ireo ray aman-dreny, teny efa tsara nomena ihany koa tsara tsodrano tamin'ireto fianakaviana eo ny zanaka aman-jafy ny tompoko lahy. Manao azafady a tompoko lahy, manao azafady a tompoko vavy satria ny azafady zay lehibe matoa am-pitenenana sady ho fangatahan-dalana ho anazy zay teny ho fanomezam-boninahitra tanteraka ihany koa ho anareo rehetra zay manatrika etony. Vorolanina tsika menakafo izy a ny olo manakaja rehetra na mitondra fivavahana na mitondra fanjakana, eo ihany koa tsika olo-tsotra rehetra zay manatrika etony. Meny reto fianakaviana fitenenana ny tenako dia tsy maintsy mijoro mandray ny andraikitra, tsy maintsy manatanteraka ihany koa maneho fanedidy a eto amin'ny fokotany Mero Mandrosa. Raha mijoro reto nefa ny tenako andray an'izay fitenenana izay tsy tampony fahalalana tompoko na valabeany rariny, fa noho ny adidy sy ny andraikitra kosa mena dia tsy maintsy efaiko. Mialatsiny ihany koa ny tena satria nahoana kely sy bitika no ny teny. Raha miteny tsy mialatsiny ihany koa iny dia tahaka an'izany ny teny langy mason'ny vary na mitafy lamby mason'ny tompony satria nahoana vivy ny tompony rano, ray lobo ny tompony feo, ary ny ray aman-dreny kosa ny tompony fitenenana. Fa noho ny teny izay efa natao tsara tsodrano dia zay nandraisako teny tsotra sady ho fohy. Fitenenana ihany koa ny tompoko tahaka ny vato izy io zay maivana no atoraka, sanatry ny vava nefa tsy hitoraka anareo akory ny tenako. Na ho maivamaivam-poana tahaka ny akofa ihany koa ka ho tsofin'ny rivotra miekandrefana fotsiny, fa ho maivana mpanambarana kosa satria nahoana teny efa voatsodrano voninahitra omena zany ka tsy ararako tany ilompendoa ihany koa tsy ho averiko lalana. Raha izay zany nijerena mialatsiny izy satria tsy mbo teny natao hisafidianana na tary natao hifatenana, fa nohon'izao famorina lehibe zay nisarahana tamin'ity avana malala ty zao dia tsy maintsy mijoro ny teny. Ka noho izany raha izay fialatsiny izay nijerena ny teny azahoan'ny mpikabaritsiny voalohany indrindra teny lava fialatsiny, ka tsy lava fialatsiny atompoko fa dia ho afoezika ihany ary ho faranako ny teny manambara manao hoe misy teny telo no mitoetra ozy finoana sy fanantenana ary fitiavana. Matoatsika menaka vorolanina ohatran'izao nisy ny fitiavana lehibe ary tsy mitandro asa sarana, tsy mitandro vola mikarena, eo ihany koa na dia avy zany sy ny fahalavirany lalana raha dia mbola tongotsika menakavy. Zaho mino sady nanantena fony mbola teo pararina angamba ny tompoko lahy nisy tamintsika rehetra reo nefa nidodidody ny azakazaka na amin'ny hery ny rary ihany koa amin'ny fahasalamana tanteraka. Zao izy no lasa nodimandry tanteraka hoe le fitenenana manao hoe very ny seran'andambo izy tsy mba nilefitra fa nodimandry, ary izy keo raha tratran'izao fahafatesan'izao dia tsy atenaina hiverina intsony. Folakandrony akina na amin'ny fianakaviana ozy reto atao hoe vary sy sakavandry, ao ny zanany ao ny zafikeliny ao ny naterany ihany koa. Atahoana moa fa torovato nandiavana ary zareo amin'izao ary tena kamboty tanteraka tokoa. Na izay tsy izay nefany tsapan'izy ireo ihany koa fa tsy irery izy manoloana antsika menakavy ohatran'izao manana ray aman-dreny, manana havana, manana tapaka, manana namana afaka hifameno aminy, hifankahery aminy koa hatry ny teo ambohatra ny razana, ary mbola nanatanteraka ihany koa ny fandevenana aty amin'ny tany lavitra misy amin'ny fasan'ny razana ity. Zao ny teny reto zanaka aman-jafiny fianakaviana manontolo isaoriny olona ozy satria nahoana tsapan'izy reto koa zany
Etiandrasana manao hoe varavarana mivoana no anazy fa ny faorina dia raha namanana. Niarana anao soroka niarana lansatany ianareo rehetra ireo, nanao tanana niarana andray ihany koa, tongotra niara mamindra. Ao le fitenenana hoe raha ny tena marina tsy kely nasesiky ny tahotra tsika menakavy na lehibe nasesiky ny enatra, fa nasesiky ny fitiavana lehibe dia na dia ratsy ara ny lalana dia tonga soma tsara ihany a nanatanteraka nyty fandevenany ty. Voninahitry ny maty ny tompoko dia ny maro-pandevana, ary ny voninahitry ny velona kosa ny maro-panotrona. Ka dia makasitraka hoy ny tompoko lahy, makatelona hoy ny tompoko vavy, fa dia maivana ny alahelo mahita atsika menakavy midodidody sy miazakazaka tahaka an'izao. Ny amarana anazy angamba dia mirary soa ihany koa raha mirary amin'ny anaran'ny fokontany Miery Mandroso entina ampianonana tanteraka anareo fianakaviana sy ny zanany ary ny zanaka aman-jafy. Mahereza tompoko fa izay no anjara izay ny lahatra ihany koa. Fa ny rarena kosa ho an'ny tiavana malala izay lasa nodimandry ity dia mba ny anjelin'ny tompony ny tsena azy mba hivohy hitanatana ho azy kosa mivaravara amin'ny paradisa. Na izany ara nefa ny zavatra misy ny nantsoa an'ireto zanaka manjafiny reto sy ny fianakaviana manontolo dia mbola tsy nanadino ihany koa izy ny adidy sy ny andraikitra izay entiny manatanteraka farany eto amin'ity fokontany Miery Mandroso ity. Valopy anankiray zany dia ho an'ny pikabaro izy, valopy anankiray sy ny savony fokon'olona eto Miery Mandroso, valopy anankiray efitsika eo Miery Mandroso. Angataka solitena tompoko raha misy eo mba andray an'izany. Dia valopy anankiray ekara Miery Mandroso, dia mifarangamba ho an'ny mpiantsika-bary. Zay ny ela tompoko lahy, zay ny ela tompoko vavy, nefa ela ihany koa tsy azotsika no lalovapotsiny satria zay ngamba ny lalana natetezana ny mpitana amin'ny fotoatin-dresaka izay tokony ho apetraka amin'ny teny sorana ho atsika menakavy. Dia mirary soa atsika zany ao an'ny mandeha lavitra moa dia mba tsy ho tafotoana raha mandeha nareo ary tsosy lafaka ihany koa raha mamindra ho toditra matsara ny an-tany misy tokantrano tsirairay avy ihany. Dia zay zany teny men'ray aman-dreny teo hoe nisy zao mbola tsy nahatanteraka ny araky ny fomba ny entin-drazana zay mbola tsy nisy naharatsy azy amin'ny alalan'ny famangina fampianonana ho an'ireo tompo mantsoa dia mbola manatanteraka an'izany tsika izao. Dia ny farany sady farany no voalohany ngamba dia rehefa vita moa zay dia mijoro amin'ny lalana eo tsy fantatro izay hijoron'ny fianakaviana ho raisy tanany izy sady ho mariky ny fanaovam-beloma atsika menakavy. Saotra tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Saotra tompoko. Zay mahatsapa-tena zany fa mbola tokony andray adidy amin'ny fanaovana famadina dia mampanoso tompoko. Dia voalohany fianakaviana vao mitondra ato. Raha vita zany ny famadina eto atao tonga dia atao fosy satria ny andro hariva dia ny mijoro anano ao ny fianakaviana dia mariky ny fanaovana sady fahatsakara toroko. Ireto zay ty. Sy ny fianakaviana izay mbola mahatsapa fa tsy nahatanteraka izany adidy izany, mahatsapa tokoa satria ray aman-dreny fikambanana ny ray aman-dreny izay nandao atsika fa ny tokantrano izay mivoana no anareo. Tsy mety ny saina maneritreritra raha tsy manatanteraka izany
mitondra ny teny fampinoana sy fankahirezana ho an'ireo zanaka manjafiny izay nandrao zany. Ho ankehitriny dia atao hoe olona kristianina ihany fa tsisy nahinana minantsika atao fa tsy ny fahaizana minaka toy izy ireo dia makasitraka makatelina tompoko a ny fijoroanareo havana tapaka sy namana ankeo fiangonana dia eo ny havana tsy mahasaraka rehetra tonga mankahery mampihonina tanteraka ihany keo ny fahoriana lehibe izay nisarahana tamin'ity ray aman-dreny ity zao tanteraka eo tompoko le langin'olangesina tamiko azy moa elatra ny sarahana tamborona marary dia marary satria saraka manenaka nefa tahoana mofa izay nanjara ary izay ihany keo ny lahatra tsy nataonareo vato atsindray haza ny reto fianakaviana na ny zanany tsy nataonareo ihany keo vato latsakakady dia tonga ianareo midodidody miazakazaka mankahery mampionina tanondrika miara-malahelo raha nitraka ihany keo miara-misetroka dia makasitraka makatelina tompoko. Manaraka izany moa i Andriamanitra izay matsika ny fanampianaraka tena hoe fampitondraha izay mavesatra ary ray aman-drenitsika atao ihany koa izay manana fomba tsara ary mbola niveantsika marina ankehitriny misy ny fandraisana an'ity dia atao hoe tsy rendandry ho an'ny tompolary fotra maso ho anareo zanaka manjafa kely dia kely fa atolotra fitiavana eny ary tompoko lasy tompoko vavy mbola tsy mitsahatra mamerina misorana ho fakatelemana ho amin'ny tenanareo ihany ny tenin'reto zanaka manjafy sy ny fianakaviana manontolo satria efa tonga ianareo izy nidodidody miazakazaka mitondra ny teny mamy mifankahirezana sy fiononana tanteraka nefa tsy nianina tamin'izany ihany keo ny foa mampanafa mbola narahanareo vola mikerena tsy nanadinonareo ihany keo ny entin-drazana amin'ny alalany singan-dandy ho an'ny maty sy olony raha-mibaritsy masaka ho amin'ny velona tsara le venana tompoko maty arenikajy amboninahitra amin'ny velona ka dia Andriamanitra tompony hery sy ny fahasoavana miomba sy hita anonitra ho avy roeny ihany keo ny kitapom-bola izay nialany tany amin'ny tokantrano saotra betsaka tompoko. ary atao hoe faholiny moa dia fasasana tsara ny fanaterana misy anazy dia andao anareo mitsaiky hoe tsy velona manaraboty ka dia izay no andao anareo fa izy Andriamanitra tokony finoanana kosa hitoetra ao amin'ny fianakaviana sy tsika miaraka mahiratra zany saotra tompoko.
Et au numéro Lelo madolo fa dia amin'ny YouTube nareo mijery milady. Merci beaucoup. Tena le site le. YouTube fotsiny Jean Félicien Ratefy dia misy hoe kara dia misy aty. Mandany fotoana fotsiny satria lava be. Sady mbola misy monteko fa